Faly tafahoana amintsika rehetra indray eto amin'ity chaîne YouTube antsika ity izay manana ny anarana fanosorana fiainana izay natao ho antsika rehetra amin'ny fahasoavana ho antsika. Ny série rahantsika izao dia ilay fivoahana amin'ny ady sarotra. Ato amin'ny andinin'ny fahaenitsika izao dia mitondra ny lohateny hoe ny vaovao mety hampihorohoro. Izay lahatsoratra nosoratana alohany nahatongavan'ny Covid dia hoentina izany hanome fankahirezana ho antsika mpino rehetra. Jerentsika ary ny vaovao mety mampihorohoro. Lehilahy mpino anankiroa no nandeha tongotra 2 taona lasa. Resaka ny zavabaovao rehetra vao avy nitranga izy ireo. Malahelo ary very hafanampo. Teny an-dalana dia nisy lehilahy iray nanantona sy nanatevin-draharaha azy ireo ka nanontany ny foto-kevitry ny resaka. Gaga izy ireo tamin'ny tsy fahalalan'ity lehilahy ity ny vaovao. Angamba hozy izy mipetraka lavitra ny tanàna izy io na koa vahiny. Ireto lehilahy roa reto dia tena voadona mafy tamin'ny nanjo ilay olona iray fantatry izy ireo. Io olona io izay lehilahy tena tsara fanahy nanasitrana matetika ary nanao izany mamaim-poana. Ny resaka momba ny fanjakana ho avy izy ary nahalala tsara ny soratra masina. Tena nikuizana ny fahaizany ny ala tamin'ny fandrika sy ny fitsaram-belatsiany mpitondra fivavahana. No heverinay fa izy ilay voatendrin'Andriamanitra hanafaka ny firenenay sy hanala ny mpanafika romana. Tena tetry-zatry no natao hanafanana azy ary ireo ekipa tsara niara-dia taminy nanjavona tsy hita. Ary mba azahoana vola dia indro fa ny ray tamin'ireo mpiara-dia taminy nandeha tsokosoko. Nanao fifanarahana tamin'ny lehiben'ny mpitondra fivavahana sy ny pôlisy mba hamandrika sy hanolotra azy ho azy ireo. Toy ny fanaon'ny mpamadika izay vonona ny vatra ny namany noho ny vola. Araky ny voalaza dia toa nandritry ny fiarahandry ireo misakafo farany no efa nahafantatra ny tetry-dratsiny ity lehilahy ity. Ity namanay dia mandeha mivavaka tamin'ny sahany oliva niaraka tamin'ny mpiara-dia taminy maromaro ary teo no tonga ny sambotra azy ilay mpamadika. Mbola sahany mihitsy aza ny saika hanoroka azy. Hita mihitsy fa ny mpamadika dia mifikitra amin'ny fahambany-tsaina. Mpamadika sy tsy misy enamaso. Tao amin'ny trano lehiben'ny mpitondra fivavahana no ikapohana sy namelezana ary nanompanana azy. Ary ny fikambanam-ben'ny olo-manan-kaja ara-pivavahana no nanameloka azy tamin'ny fehezanteny fohy. Izao no izy, izany hoe ilay zanaka ilay tokan'Andriamanitra. Manameloka amin'ny teny vitsimonja, tena hita fa voatohana tanteraka izy ireo. Avy teo araky ny lalàna dia no taritina teo anatrehan'ny lehiben'ny prefektura romana ny gouvernoura amin'ny raharaham-panjakana ny miaramila ny ara-toekarena ary ny religiozy izy. Ny mpitsikera dia ny ampangazo mpitarika fikomiana sy mpanakana ny andavana hetra amin'ny romana mpandroba. Nefa ilay lehibe dia tsy nahita antony mazava hanamelohana azy ka dia nialany moramora ny fangalana fanampan-kevitra ary naveriny teny amin'ny lehiben'ny toerana nigadrany voalohany ny raharaha. Tea fantatra ary tia farany ka nanontany azy saingy very maina fotsiny satria tsy niteny mihitsy ilay namanay. Niasarotra hatrany ny raharaha ka naveriny indray tany amin'ny lehiben'ny prefektura izy ary mbola nanamafy ny tsy fisian'ny pofy mazava hanamelohana azy. Tonga ary ny andro fety izay fanafahana gadra iray. Ninona fa ho tapitra hatreo ny raharaha saingy ireo fikambana-be talohan'ny fety no nandrisa. Vonohy ho faty ity lehilahy izay feno ny fahatsarana faratampony. Dia voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana toy ny mpamono miaraka amin'ny voaheloka anankiroa izy. Foana hatreo ny fanantenanay, ilay mety ho mpanafaka ny firenenay dia foana tanteraka. Tsy manana fanantenana intsony izahay. Nisy vehivavy maromaro ny laza fa foana ny fasany. Angamba natao izay nanjavona ny razana mba hialana amin'ny savorovoro. Hitantaratra loatra ny alahelon'izy ireo tahaka ny hoe vita hatreo koa ny fiainany satria tsisy fanantenana. Fifandin-javatra. Ilay mpandeha mangina teo akaikin'ireo mpinamana anankiroa dia niaino azy ireo ny resaka ary nanambara tamin'izy ireo ny fahabadon'izy ireo sy ny tsy fahantakaran'izy ireo ny faminaniana teo aloha. Ity lehilahy nanjavona izay nanankenan'izy ireo ny fanantenany feno tsy tokony ho nandalo ny fanahintainana tsy ara-draviny fa tsy efa voaminany ve izany? Tsy efa tanteraka?
Ary nitohizany ny fanazavany tamin'ny nanambarany ny tetiarany taminany. Somary gaga ireto mpinamana anankiroa ny fanontany, ny fampijery, fa saingy tsy nisy namboraka ny tao anatin'ny fotsiny loka. Alina ny andro, ka tsara kokoa no mijanona. Nasaina ilay mpiaradia mba hijanona miaraka amin'izy ireo satria voakitikitika ny fahalinan'izy ireo. Niara nisakafo hariva ry zareo ary dia namaky ny mofo sy ny zara izany ilay mpiaradia. Teo dia takatr'izy ireo fa i Jesosy io. Tena izy mihitsy no niaraka tamin'izy ireo teny an-dalana. Ilay vaovao natorotoro azy ireo dia niova endrika, lasa nakadika ny hafa. Alina ny andro, nitsangana izy ireo ary niainga. Tsy fanao anefa izany. Tsy olana. Ny fotoana sy ny halavirana dia naka endriny vaovao. Tsy maintsy zaraina ny vaovao. Nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Nitorovana. Ny avy zanany ny alahelo foana nanjavona. Lasa nisy dikany ny soratra masina. Tanteraka ny faminaniana. Tsy mampalahelo intsony ny tantara, mitohy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ry mpamaky ajaina mandalo fiainana sarotra ianao. Ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao dia mahatonga anao alahelo, ho torovana, ho very fanantenana ary haniry fahafatesana mihitsy aza. Na inona mitranga ka mahalava anao, mitraka ary raiso ny fanapahan-kevitra hikaroka. Ny Baiboly dia manome lanja ny tranga tsirairay, na dia eo na dia io anao manokana io aza. Raha angatanao amin'Andriamanitra izany, amin'ny fahatsorana sy ny fo madio. Vakeo amin'ny fatokiana sy ny fahavononana, vakeo amin'ny fatokiana sy ny fahavononana ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia tena afaka manome endriny hafa ireo izay efa niverina ho tsy avotra intsony. Arovy ny finoanao satria fantatrao fa vaovao isa-maraina ny famindrapon'Andriamanitra. Fitomanina toko 7 andininy 7 hatramin'ny 8. Aza manaiky ho angalarina na ny fiadanana ao amin'i Jesosy na ny fifaliana amin'Andriamanitra. Mijanona ho masimandidy Andriamanitra. Ny fahatakarana ara-Baiboly ny toe-zavatra mitranga dia mitondra antsika hijoro, hanana fijery vaovao amin'ny fotoana sy mitranga misy, hampitana antsika hiasa sy handry fiverenana. Nisy ireo nino ny hahatongavan'ny Mesia na ny fandefasana mba ho mpanafaka ara-pôlitika amin'ny fanjanahana romanana. Ny sasany niandry mpamonjy. Ny Palestina tamin'izany dia voazanaky ny Romana, faritany voazanaka ary mpitatana Romana. Tamin'ny ray eo amin'ny tapany voalohany amin'ny Baiboly dia nanome sain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka tamin'ny androny. Farany aza adiny mihitsy fa miverina 5:700 anaty Baiboly hoe aza matahotra, aza manaiky resan'ny zava-mitranga fa apetrao ao amin'ny fatokisan'Andriamanitra izany. Mirary antsika hatrany mba hanana ny fahazotoam-po sy tsy ho mora-kivy dia mirary fahasoavan'Andriamanitra antsika rehetra. Sarotra.